Iza moa no mpitaritra raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony feno mpanompony ka hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lioka 12 andiny 12 sy 13. Eo amin'ny resaka fibebahana fiakenkely famelan-keloka fiantorana eo amin'i Jesosy Kristy ihany no lohahevitra ho jerentsika hatramin'ny androany. Izao anefa tsy ampy ny fiakenkely fotsiny. Fantatsika tsara fa ny tena olana goavana eo amin'ny fahaverezantsika raha sanatria very dia ny resaka fahotana. Isika rehetra nefa mpanota olomeloka avokoa ka mila miaikeloka amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny hahatonga antsika hanana hery hiaikeloka? Dia mibanjina amin'ny Jesosy Kristy, miantoraka amin'i Jesosy Kristy, ary eo amin'ny fiantorantsika amin'i Jesosy Kristy no manomboka ny fanamasinana antsika. Ny fanamasinana zava-dehibe eo amin'ny famonjenantsika tsiraray avy, satria ambara ny tenin'Andriamanitra fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra. Izany hoe ny ivony dia very tsy voavonjany, ka tsy maintsy mino isika fa afaka manadio sy mamela ny helokontsika Jesosy Kristy, ary manantona azy isika, manantona an' Jesosy. Io zany no dingana voalohany eo amin'ny famonjenantsika, dia ny fanantonana an' Jesosy Kristy. Andresy ny foronana rehetra ao anatintsika, foronana ratsy, ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ary amin'izay fotoana izay dia hanana hery hibebahana sy hifonana amin'i Jesosy Kristy isika. Aoka hitandrina isika mba tsy handray an-tendrony ka ahatonga fanitsiniana eo amin'ny asan'Andriamanitra izay sarobidy amin'ny famonjenantsika. Ny fahadisoana izay tena ataon'ny olona matetika rehefa avy notahian'Andriamanitra izy dia izao: miaina ao anatin'ny fireharehana, miaina ao anatin'ny fambonitena, ary mieritreritra fa olona manokana mihitsy eo mason'ny olona hafa. Izao anefa no tadidio. Rehefa nanantona an'i Kristy isika, nangataka famelan-keloka, mibebaka, dia mandalo amin'ny dingan'ny fanetretena. Ary io fanetretena io tena zava-dehibe. Raha manetry tena isika dia asandratr'Andriamanitra. Aza dia mijery olona izay manakina ny fanantenantsika noho ny fiheverana fa mety ho diso isika. Matetika ny olona dia tsy azo atao referansa eo amin'ny fiatrehana ny fahamarinana ara-panahy sy ny ahavo ara-panahy. Ny referansa eo amin'ny fahamarinana ara-panahy dia tokana ihany Jesosy Kristy. Rehefa mibanjina an' Jesosy isika, rehefa mifikitra aminy isika, rehefa miantehitra aminy isika, dia izy no hanome hery sy hanampy antsika. Takio ary ny fanetretena izay toetra omen'i Kristy antsika aorianan'ny fibebahana sy ny fiaikekeloka. Rehefa miaikeloka isika, mibebaka isika, mahatsiaro torotoro fo mihitsy noho ny fahadalàna izay vitantsika, dia hahatsiaro tena fa tsinotsinona isika, zava-poana isika, ary lefitra eo ambany fahefan'i Kristy hanao ny namantsika ho ambony noho ny tenantsika, satria ny toetra an'Andriamanitra, ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Amin'ity feonantsika ity ary dia asaina isika mba hitondra eo amin'i Kristy isanandro ny olantsika sy ny fikentsika heloka, ary dia omeny antsika ny fitsarana ka ho mpitondra ny ziogana isika. Entony ziogako mianara amiko Jesosy fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fifaliana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mpanjino ary Jesosy dia ho mpandresy isika, tsy ho mpandresy indray mandeha na indroa, fa ho mpandresy mandritra ny fotoana rehetra. Hitanao ny Tompo, hiaro antsika rehetra ny Tompo. Hivavaka isika. Tompo tsara ny an-danitra, misaotra anao izay
tia anay ianao, mamindra fo sy miandry ianao. Omeo anay ny hery mba hahafana manantona anao, mibebaka sy miaikeloka. Ianao kosa dia handray anay ho mpamonjy anay ary handray anay ho zanakao. Avelao ny elokay ary diovy isan'andro izay. Omeo anay nitoetra ny fanetretena satria izany ny toetranao Jesosy io. Amin'ny anaranao rery ihany no hanonako ny vavaka. Amen.